Ny resaka mandeha amin'ny internet sy Facebook zay vao mandeha ngambe fa tsy mbola nandeha koa izy teo tonga ny sary zay zany afaka atao mampime manko afaka hoentina mampime raha ohatra ka mampime ny fomba hitondran'ny rivotra ny adevitra amina zavatra maro samihafa fa ny olana fotsiny de izao be dehibe loatra atao anatin'ny fiainana ny lasa fikopahana ny fomba hoe mitsaitsaika tandremo sarotra be rangara tena anina be ange zao za ranga tsy mirarahany zany za manokana aloha amiko tsy ny reny vohatra sy ny Facebook sy ny serasera sy ny politika ataon'ny mpanao politika ny fiainana ato misy tableau ngeza be de alefako prioritera foana hoe inona ny olana tena olana raha ny atrehako za manokana de rehefa aveo jereko indreo inona ny olana atrehin'ny fiarahamonina manodidina de aveo teneniko indreo inona ny olana atrehin'ny Madagasikara satria misy mpanao politika be dia be eto Madagasikara ny zavatra manahirana de zay efa nyteneniko hatramin'ny foana na ho anareo mpanao politika na ho anareo mpanan-karena na ho atsika mahantra na ho an'ny vahoaka rehetra zay manaraka sisisy so hoanina ny akoly de nygoavy tsy ma de hoanina ny aponga bendandry reny ray de coefficient 13 tsy mamitaka mihitsy ny reny fa ao anatin'ny firenena tsy maintsy misy ny olona miraharaha zany hoe tseritseriny amin'ny resaka politika tseritseriny amin'ny resaka fiarahamonina ny fitadiavam-bola sy ny sisy misy ny olona tseritseriny loatra za loatra ny tapahana eny rehefa zao de misy ny olona tena tsy miraharaha mihitsy satria sahirana amin'ny zavatra hafa izy zany fomba hitondrako ny adevitra izany ve manahirana ny maro zany fitondrana ny adevitra izany ve mety ahafahana mitondra vahaolana ara-piarahamonina ara-politika ara-toerana ho an'ny Madagasikara zao anefa rambony ary zany rambony zany tsy midika akory fa manonona ny anaran'iza na iza mitondra teo aloha mitondra tam'izao mitondra tany alobe enimpolo taona ny fahaleovan-tena sy ny sisa tsy ampy olona tena mijoro tsara amin'ny tongotra anankiroa le Madagasikara ny tena olana de lany andro mifanao taimbava etseroa de ny fiainany rehetrarehetra rehefa aveo kapoka ihany moa zany ny tena fandehany hoe vary sakafo fitadiavam-bola resaka fampianarana ny fianarana sisisy eny toy zay aloha zany fomba manaratra hoe mandeha tsara ny telo le radio de mba mikôzikôzy anosy ozy amaly anosy vary zao ny olona any amin'ny toerana karan'izany vary zany fa tsaratsara ihany no ny voambary de tsy mitantatra silamira tamin'ity efa tsara zay de miandry ny fotoana manaraka indray tsy amin'ny herintaona ohatran'izao indray de resaka indray de indray ary le orana tsy avy indray ary le orana izany miady amin'ny resaka mijoro tsara ka amin'ny resaka fomba le kazo sy ny joro-tanety sisisy iresaka ve okay iresaka azadiny ihany koa efa mivantana ny fandaharana amin'ity anio ity mivantana amin'ny YouTube izy 96.6 FM RTG FM 96.6 de raha Facebook izy de RTG 96.6 FM ny Galana ny Orange ary ny Aigle d'Or no manohana ny fandaharana zay mihitsy tena mahay le chantsika iaby mihitsy moa zany la resamy zay resaka zay fa eto moa de mbola mamerina fialatsiny no zany tamin'ny omaly iny satria maro mihitsy ntsika no mandefa MP no miteny eny an-dalana eny ary tapaka le RTG zay tsy fatapana tao anatina roa andro ny fianonao any radio RTG ka de ialana tsiny no ny resaka lafiny ara-teknika moa zany fa efa miverina tsara moa zany tsika amin'izao fotoana zao de efa miverina ara-dalàna tao sady nampisarasara be ny sain'ny olona le izy fa za mananareo fa resaka tsy fahatombana ara-teknika le izy fa tsy hoe akory hoe misy idirana resaka politika indray akory politika io ka politika io politika ve miarabe salama mbola tsara tsika akory lahaly tsara be misy mano koa izy ty satsisy miaraba gotara miaraba Larissa salama misy mony azonao mony miaraba ny aza mamara ambony ny tananao tsy mola fampatsivanay ny nafatesan'ny général Richard tsy mandrafo tamin'ity an'ity mampatsiary ny tantara kely zany tamin'iraiky 20 febroary 576 de teko moa hoe malaza dia malaza mihitsy de Jumbo fa misy anankiray tena malaza dia malaza Stasy de mbola misy tena malaza anankiray Maraseta izy daholo ary zany fantatrareo Stasy moa zany dia polisy izy
fa tirer delita ny stasy i maraseta indray dia anisan'le tratra niaraka tamin'ny jumbo moa dia cube dray azafady tokambarotra zay le zay ny tantarany 404 maintimainty tsara tare be zay ny fiarakodia zay raha fa hoana moa zany le hoe basy maro vava le izy vava ray any ange fa mibala mandeha be deabe voatifitry ny basy maro vava mitraeta io mitraeta gauche bala ray ihany mitraeta droite mahatonga lisy fa le bala be deabe vavany anankiray ihany le basy fa ny bala ny mandeha be deabe dia hoana ny hoe maro vava sa lasa maro vava izy amin'iny amle eny io koa nge ohatrany hoe olona miteny dia maro vava satria vavaray ihany le miteny efa ny tsy mijanona bandy efa dafa ny vavaray zareo le mitraeta moa zany zareo zany pour mitraer zany le mitraeta reny c'est pour mitraer dia ny tank zany c'est pour tanker ay moa zay saika le reny tonga dia azon'le fa miteny hoe rafale miteny malagasy inona rafale na goty inona mazanona kabary ilana zanaty sakalava mazanona kambany andro koa hoe faniriny lahy atraminy izay no tonga miaramila maty loha hoe zao le fanontaniana mipetraka momba ny Ratsimandrava olombelona raisinizy olombelona any Ratsimandrava veny Ambomalaza raisinizy veny Ambomalaza Ratsimandrava nianatra tany ivelany gendarme Ratsimandrava colonel Ratsimandrava dia nisy niasa amin'ny gendarme ao amin'ny état-major ny gendarme nisy ny expédition zay misy entité politique ihany tany Atsimo dia rehefa avy eo nandehany dia mifitopolo mbola tao aorian'ny resaka gouvernement de transition Ramanatsoa dia ny général Ramanatsoa no nandray ny fahefana raha ohatra ka mianatra tantara zany ka maminoro ny tantara ny ankizy dia tao amin'ny état-major ny gendarmerie sy ny état-major ny atao hoe tafika mifangarongaro isan-karazany dia nisy ny général Ramanatsoa ny général Andriamahazo dia nisy ny resaka momba ny fambolena zavatra be deabe zay misy sary any dia misy tantara any dia misy ny pahay politika maharaka tsara an'izay inona no zavatra tena mafanafana zany teo anelanelany 72 sy 75 dia rehefa avy eo amin'izay misy ny tsy miamboadidy mon général teny ampahay be dia rehefa avy eo amin'izay misy ny tantara samy hafa isan-karazany ny fara tamin'ny Jumbo teny Cuba teny Ambojatovo ambony dia ny fifampifirana samy hafa zay lolo sy ny tariny mahatantara azy tsara satria lolo zao ohatra tena anisan'ny aina mihitsy satria dia tena teo akaiky teo ary mety mino fa nisitsika tany ambany fandriana sy latabatra mihitsy lolo sy bebe tamin'ny fotoanany Tsangany 11 février 1975 izay moa tamin'izany dia 12 taona dia nivoaka teo amin'ny arabe tany Ambatondrazaka ny teny tamin'ny mpianatra rehetra hoe mody ny famaky ny filoham-pirenena nisy namono eo amin'ny akapobe zavatra efa tamin'ny 75 zany fa eo amin'ny tantara mahapolitika ambadika be deabe ny momba an'izany mampianatra sy manadiadiny zany ve mba hahafantaran'ny Godard sy ry Larissa hoe inona ny mety ho ambadika, inona ny tombony, inona ny mety ho fatiantoka, inona ny tantara izay ifandrohizan'ny resaka gendarmerie sy ny fitantanana ny Filohalonda sy ny resaka politika sy ny frantsay sy Philibert Tsirarana sy général Ramanatsoa tao anatin'ny fomba nitondrana zany rehetrarehetra zany ny transition général Ramanatsoa izay 3 taona teo eo ary nitsidika ny Madagasikara amina toerana tena nafapana général Ramanatsoa zay anisan'ny tsenan'ny Ramanatsoa tany Tomasina tamin'izany nanao kabary lehibe tao amin'ny kianjan'ny fanaovam-baolina ny Tomasina izay niakanjo tsara mihitsy nety ny dadabe Jean Narvony andeha hitsena fa tamin'izany ny endrika ny hoe général Ramanatsoa mbola hoe filoham-pirenena ozy ny ankizy izany le resaka tantara izay matetika ny tsika adevitra amin'ny fanateram-boninkazo ny 29 marsa fanateram-boninkazo eny amin'ny Tsangam-Batana Tsimandava sy ny sisa fa ny tena fadevitra fifanorona sy ny resaka fifiresahana tsy ampen'izany foana tsika raha ankizy, tsy ampen'izany foana tsika ry lehibe ry mpanao politika eo izay mijery sy mihaino ny rivotra variana miady manao adina angely fa ny resaka tena tantara mba apetraka araka le resako maly hoe mijery ny tantaran'ny Danemark ako amin'ny télé dia mijery ny tantaran'ny aty Afrika amin'ny resaka fitsanganan'ny État africain zany dia avy eo mahita ny ady mitranga any Birmanie amin'izao fotoan'izao izay Myanmar zay za zany amin'izao fotoan'izao miteny kirikirina kely ihany satria za zany te adevitra be indraindray dia nefa ny raha ny zava-misy ohatra tamin'ny farany herinandro teo ireny aloha zany
no ahitana hoe voaplera rangatsika okay voaplera Madagasikara amin'ny kapeny resaka serasera ny teneniko resaka dievitra politika lany andro okay sûr Sikira voaplera. Firy minitra si azafady. Salama raha Francis. Salama daholo. Miarabantsika rehetra aby. Roa minitra eo. Roa minitra sisa. Izay alana tsiny amin'ny fahatarana lehibe satria no ny antony miankina amiko. Ny tantaram-pirenena dia mitohy ary tsara foana ny mahafantatra ny tantara ny olona rehetra. Satria raha tsy mahafantatra tantara ianao, tsy voatery tantaram-pirenena teneniko io fa indrindra fa ny tantaranao, tantaran'ny fianakavianao, tantaran'ny fiavianao, hoe avy aiza ianao, inona no niseho tany aloha tany tamin'ireo ray aman-dreninao. Vao mainka moa itsika eto amin'ity firenena ity tsy maintsy ametra-panontaniana hoe fa nanao ahoana marina. Nisy resaka voaly zay ambadiky ny rideau zay resana teto tamin'ny herintaona ohatran'izao. Hoe inona ny tany ambadiky ny rideau? Misy ambadiky ny rideau foana io tantara miseho io. Misy tantara tsy ho lazaina aman'olona mihitsy. Raha ohatra ka misy mpivady dia mananjanaka dia misy tantara mandrakizay tsy ho fantatry ny zaza mihitsy ny amin'ireo ray aman-drenin'ireo. Nanamboarana azy ohatra zany. Iny matetika azavay matetika misy ray aman-drenin'ny tantara. Misy ray aman-drenin'ny tantara iny fa hoe nanahoana io reniny io tany aloha tany. Tsy mitantara mihitsy amin'ireo zany fa le rainy mahafantatra dia manahoana io dadany io tany aloha tany. Le reniny mahafantatra ny dadany io tany aloha tany fa tsy ho tantarainy amin'le zaza mihitsy ireo rehetrarehetra ireo. Dia be dia be ny zavatra ambadiky ny rideau ohatrohatr'izay zay tsy tsara ho fantatra. Zany tantara nefa le izy ohatra anankiray tiako tenena mantsy mikasika ny Ratsimandrava. Nisy atao hoe général Ramanantsoa zay nanipy gant ny fiteny azy ary dia nanolotra ny fahefana ao anaty tetezamita io resaka io ao anaty tetezamita izy nanomboka tamin'ny 2017 sy 790 no ny zava-nisy tetsy amin'ny kianjan'ny trésime moa zany mazava ho azy. Rehefa raikitra ny rompo dia ny général Ramanantsoa no nitantana ny firenena. Tsy filoha-pirenena voafidy izy fa filoha-mpanjakana. Ary rehefa tonga tamin'ny 2070 izy zay nitantana ny tetezamita teo nanipy gant dia ny zavatra fanta-bahoaka fantapoko dia indro fanatolony any colonel Richard Ratsimandrava le izy. Ozy izy hoe tena tsy vitako tsony ty fa ty lesy dia fantatsika tsara moa ny zavatra nytenen'ny colonel Ratsimandrava tamin'izany hoe manambara hoe zay mihitsy ankizy kely hatramin'ny 5 taona ary zao efa mahay zay fomba fiteny zay. Inona ny antony nanipazany gant eo le fanontaniana nefa ao anaty tetezamita ary herinandro après le olona nitsipazany gant nisy namono. Inona ny antony? Fanontaniana mipetraka zany. Allô? Allô? T'es où? Viens vite à Mouamang, c'est la fiesta ici! Pas de soucis, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Sikam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,000 sy 3 alary monja. Stylé daholo! Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon s'il te plaît. Ok. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon embarque glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. L'Institut de gémologie de Madagascar ouvre les inscriptions pour les formations diplômantes de longue durée suivantes. Expert international en gémologie, formation intensive en gémologie de 6 mois, diplôme délivré par l'Association internationale de gémologues GEMA de Londres. Bac+3 en gémologie et géologie, formation sur 3 années en vue de licence. Études approfondies des propriétés des pierres gemmes sur le marché national et international, depuis leur formation jusqu'au processus de transformation, incluant l'apprentissage des techniques d'identification en utilisant les matériels de gémologie de base. Bâtissez votre carrière et vos ambitions sur des valeurs sûres. Début des cours ce mois de février 2021. L'inscription est à effectuer à l'IGM à Pandianoum, téléphone 020 22 591 37 032 11 210 05.
Simplifiez-vous la vie en faisant des économies. Faites vos courses à des prix grande surface dans les boutiques Supermac et des stations-service Galana. Du 29 janvier au 14 février, faites vos achats et gagnez de nombreux cadeaux. En faisant tourner la roue de la chance, vous gagnerez à tous les coups des lots surprises ou un bon d'achat. Si vous combinez un de carburant et Supermac, vous recevrez un autocollant qui vous permettra peut-être de gagner un bon d'achat allant jusqu'à 100 000 arias. Rendez-vous vite dans les stations-service Galana, route circulaire, Coliseum, Talatamat, à Jefferson Bouzanage, à Kadbaouk. Supermac, Manamour à la vie. Mais je suis en train de rêver. Oh là là, il faut vraiment que je me divertisse autrement. Orange Monnaie est la meilleure solution pour toi. Avec Orange Monnaie et Bet261, jouez au loto, PMU, Keno et Spin to Win. Placez des paris, consultez le programme et consultez les résultats en direct. Et surtout, recevez directement vos gains sur votre compte Orange Monnaie. Tapez le dièse 144 dièse, choix 3, puis 1, puis 5. Orange. Miamada fashion andiany faharoa, miamada fashion andiany faharoa. Ny 12, 13, 14 febroary ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Filatroana, felan-kevitra, torohay eo amin'ny sehatry ny lamaody. Fampiratiana, fampisehoana iarahana amin'ny mpanakanto malaza. Miamada fashion. Hetsika isan-taona ho an'ny famoronana lamaody malagasy, karakarainy ny ministera serasera sy ny kolontsaina. Miamada fashion, ho fanandratana ny sehatry ny famoronana. Partenaire média, RDJ. Live Lunch Party spécial Saint-Valentin au Carib Hotel, domaine Malernirna Mouibao, miaraka amin'ny Bekout sy Solo Andriana Solo, ary fanain'ny DJ Jerry de la RDJ's Team. Ny alahady 14 febroary zao manomboka amin'ny 12 ora sasany, vidim-pidirana 4 lariary ny simple, 10,7 lariary ny couple, ary 2 lariary ny ankizy, samy efa miaraka amin'ny semi-buffet avokoa. Ary aza tonoina ihany koa fa misy ny photobooth, ny jeu, coin bar, grillade sy ny sisa. Infolaine 22 629 30 na 033 15 629 32. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RDJ amin'ny Valmaraina. Ufankasitrany ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 20 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Musica tropical masculin Cascara D-Line Ratiaku Daddy Love Fadi Eljo Baby Zani no Panic Malm featuring Scotty Raz Irai Child Akila notte I petra casa Cavana si seta che tra cambiano Tavela Jazz MMC Jarina Nael Anofonga njokera Mandray Sanzar, fiduni rakafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 03356 00766 si 034 34 00766 code TPL RDJ Tiako namako Seria leo be Rivo baovao Se rivotra fotsiny be zany Rivo baovao Misy akoho lany dia misy apory azo resahana daholo hoe raha tsy mandrava za maty iza moa raha andena pony mery raha za maty fa maika fa veze tataraiko
Itseo le fanontaniana teo Francis vetivety. Ahoana no mahatonga ny hoe ba somary vava nefa le bala ny be dia be fa mivava ray ihany. Ka ny fieritreretra satria miara mivoaka ireo bala ireo. Dia be dia be ny balany ray mivoaka dia ohatrany hoe be dia be mivavan'le bala. Le basy. Ray bozy izy ianao. Zay zany hoe izy satria be dia be ny bala ray mivoaka ao anatin'le vava anankiray dia ohatrany hoe be dia be mivavan'le basy. Fanontany faharoa, inona ny andikanan'ny miltraety tena marina? Basy maro vava. Sasa le avadika dia tain'olona. Fa inona le tsakitsaky zato arivo? Maso maro vava koa. Ka zay ihany mantsy le izy. Rafaleo any leo zany mitsakitsany eo zato arivo. Nahazo fanontaniana moa le zaza avy any amin'ny avy any an-dakilasy any. Mama no nanontaniany, mama tsy dia nandeha fianarana loatra. Nao mama, zafady, tambia moa maty raha tsy mandrava. Anontany eo ny babanareo fa iro nianatsy zao tsy raha nianatsy zao. Lasa le zaza nanontany ny baba. Baba, nimbia va kanao tsy le baba. Baba, nimbia va raha tsy mandrava eo ny maty. Ny maty na hoba iny. Olo soany ny maty nimbia. Zala tamin'ity corona ty moa. Nefa tena faran'izay olo soa bebekiny mampalahelo zao mba nimbia marina ny maty. Anale rangale tsy mivaky loha. Tsy mivaky loha mihitsy taniana ohatry zany. Le hoe oviana moa raha lay mongo maty. Io aloha za mbola tsy nahazo ferapara. Fianakaviana koa mbola tsy nahazo. Misy rahalay mongo zay manko tao ambositra. Fa le rangaha ho lafa mihitsy izy. Fa rahalay mongo le teto iny izy révérend Randrenal John iny rahalay mongo. Izy le révérend teto iny. Randrenal John iny rahalay mongo iny. Satria lasa nanao fihetsika teto amin'ny rahalay mongo teto zareo sy izy le anankiray iny le révérend kibangiste iny izy. Ka ny faha 1 ambin'ny 10 volana febroary rehefa mipetraka amin'izay le fanontaniana dia hoe inona zay tsy voavaly ary tsy hanome valy mihitsy fa manontany an'izay mba mahay ny tao ambadiky ny rideau. Inona ny nahatonga ny généraly Ramanantsoa Gabriel hanipy gant satria raha ny fahainoana azy dia hoe efa nisy miaramila iray saika omeny an'izy io teo aloha satria mbola anatina fitondrana miaramila tsy n'izy io zay teteza mity zay. Ny fanaraka zareo miaramila satria zareo ihany no mahafehy ny tany sy ny fanjakana satria korotana ny teto tamin'ny taona 2 amby 7 io teto Madagasikara. Dia zareo nandamina hoe tena aza misy mihetsika, aza misy miboaka tany, aza misy mandeha mamany. Poleta tsara fahany. Poleta tsara fahany. Misy mandeha mamany. Janona daholo milamina. Miaramila nandamina teo 3 amby 7, 4 amby 7, 5 amby 7. Oka! Ozy izy général Ramanantsoa. Tena tsy vitako tsony ty. Le antony tsy voalazany hoe noho ny inona fa tena omeko anao ty ry colonel Ratsimandrava ty fitondrany ty. Tena didy mavesatra izy ty. Izy tsy marary tsy marofy fa tena nomena ny colonel Ratsimandrava fotsiny zao le fitondrana. Fitondram-panjakana ao anaty teteza mita. Ikarakara fifidianana. Dia hoy ny colonel Ratsimandrava hoe tena lao etiko fa tsy manino zany fa tsy amboadidy mon général. Satria efa nisy ny amboadidy teo alohan'io. Raha ny tantara eno tsy lian-tsofina. Nisy miaramila hafa ny teny hoe tena aleo fa vato mamay be tika manolo bato mafana ny général Ramanantsoa. Zay ny fasany revenany hitako vo tamin'ny taona lasa iny tsy ambato lampo sy mahafotsy izy milevina. Ary dia aveo amin'izay herinandro tao aoriany nahazoany colonel Ratsimandrava ny fahefana feno nisy namono izy. Inona daholo zany rehetrarehetra zany efa tsapany général zany izy io hoe tena ho gravy ty ho raharaha ty fa aleo atsipoko ato dia tany amin'le nanipazany azy ny andro nandrihatra mba manadiadiany zany nenareo. Misokatra io fampianarana ambaratonga ambony, misokatra koa ny fampianarana ambaratonga ambany. Manova fanadiadiana daholo ry mpianatra amin'ny université, ry mpianatra amin'ny institut isan-karazany mbola misokatra mbola midanadana be. Ao misy valina fanadiadiana ao ambadika eo. Mbola midanadana be mihitsy. Zay taratasy matevina be nalefan'le olona ray ho atsika. Hoe ahoana mbola tsy mandrava io? Rehefa aveo izy vakio. Ka be dia be ny olona miteny zavatra tsy mari-pototra. Misy zavatra tenenin'ny olona hoe ianana na mpamono ny Ratsimandrava, ianana na mpitifitra ny Ratsimandrava. Toy izao miala fa tsy tao Mbola tsy teraka zay dia tsy hita. Za tamin'izany eo amin'ny tamin'izany ny dadane teraka zay tsy ho teraka 20 taona. 20 taona tamin'izany fa milay tamin'izany 20 taona.
be de be ny olona milaza fa mahafantatra nampamono ny Ratsimandrava fa le tena pirofo scientifique zany hoe voapirofo ara-tantara mihitsy hoe iretsoretsoretsoretsoreto ny pirofo zay tokony ho soteniavana eny amin'ny université zany hoe tohanana le hevitra anaovana toakevitra zany tokony ho eken'ny akademisiana zany eken'ny mpahay tantara zany hoe tena mitombona raha io fanehoan-kevitra ny fahaizana maneho hevitra tsy na no tsaraina fa tsy lay zavatra navoakanao hoe mety sa tsy mety iny ray anjaranao iny fa hoe hainao ve nanohana ny hevitra ao fa tena Rakotosorabe sy Rasoa zay teneninao io tokoa no nampamono ny Ratsimandrava ka raha mety zay tohano le izy efa ela be tena tadidiko hoe zavana tsiarotsiaro saina de misy ohatry zao tam'izany misy hoe isake efa maty tatsy fa cinéma fotsiny le tery misy ohatry zany le izy misy hoe ka mova tsy ohatrany hoe izy Jackson ane tsy maty matory fotsiny izy koa DJ Arafat koa ne tsy maty reny satria Pierre Be koa tsy maty be de be ny zavatra mihodinao anaty zany Radama faharoa ne fitaka fotsiny le ataony fa le tsy maty koa izy tsy maty Radama faharoa ne nokendaina de tsy maty fa nalefa nitsoka noho ny avy eo fa vatanakondro fotsiny na hoe olona andevo ane le nisoloana tary iny le namono vonona nasolo azy le nalevina reny tsy maintsy misy andevo misy hoe lafika ndray ony lafika sy le avy eo ambony ndray moa filazany eo ambony lafika le ambany de eo ambony hafa iny tena ambony le tena ambony iny loka iny tilapia iny eo ambony iny fa fantsibory le ambany iny lafika iny feo lafitra sandwich zavatra ohatran'izany mila pirofo re tena porofoy satria de misy milaza ohatra zao Radama faharoa fa hoe nampandosirina izy rehefa nokendaina de modiny vonona fa tsy maty akoriny de nampandosirina nalefa nakany andrefanany de any tany fatry melaky tany de tany izy nanambady de tany izy nananjanaka de niteraka de ry any reno ny taranany zay tsy ho teneniko eto na anao mimary tonga de hitanareo satria mandeha mivantana amin'ny Facebook ity fandarana tika sao de fantatrareo hoe ry any reno ny taranany reny ary ny fasana ny levenany de ao hono ary de afenina toy ny anak'Andriamaso zany fasana zany satria efa misy mangalatra sahady ny zavatra ao anatiny toy ny basy tsipoleta ary tsy maro vava fa nisy basy nanaraka azy nety ny tany dia nalevina niaraka taminy tao fa tsy ao tsolo le basy ankehitriny fa nisy nangalatra any amin'ny faritry mora feno be any hono no misy an'izany zavatra zany ary tongeda be ny hono satria tsy voaporofoko tompoko le izy fa resaka mandeha zany ka raha ho anareo zay manamanana tantara hoe zao ny zava-misy marina porofo le izy avoa io fantatra ny be sy ny maro rehefa voaporofonao matsy le izy de tsisy afaka mihetsika tsony mihitsy ireo olona voatondro sy ireo toerana voatondro ireo satria marina tokoa zany ary be de be ny antota taratasy ny boky mivoaka ndraindraiky misy zavatra tenen'olona Francis tena tonga de rehefa araka le teny laty hoe mahay mitondra hevitra le olona mandahateny toy zao tena marina zany nefa mety tsy marina le izy tena zany tokoa hitanao ty zao de zao de zao tena marina zany fa rehefa dinihana am'izay le izy tsy marina zany ka zay mantsy ary andraikitry ny mpampianatra sy ny tompona andraikitra ao amin'ny fampikarohana eo amin'ny université no manao an'izay manoro an'le lalana zay hoe raha anao ny fikarohana io ianao aza miteniteny foana fa porofoy iretsoreto midingana tsy maintsy ataonao mba hanaporofonao fa marina ty zavatra teneninao ty hatreto nge mbola miady ny hevitra roa arivo taona ty aoriana iza ny nampamono an Jesoa zay zavatra mbola tsy voavaly hatreto iza ny nampamono an Jesoa ary iza ny tena tompona antoka iza le miaramila natsatoka lefona ny lany voany iny mbola tsy maty tsara ty vonoy tateraka any misy anarany izy iny efa ny anarany efa mifanao ka iza ny taranaky io bandy io romany io bandy io tomina fata ve zany mantsy ny tompotsika nge fangatompo vonoly lava iny tsompo fa tsy manatsiny ka noho izany rehefa mitoy io tantara io de ohatra hoe mbola misy hoe miodikodina ao anatin'ny tantara teo amin'ny fidiran'ny frantsay teto ane io rehetrarehetra io de rehefa niditra le frantsay teto tany amin'ny faraparan'ny taonjato fahasivy amby folo tany hoany de nifandritaka ny teto samy gasy nifandritaka daholo satria misy fanjakana anankiray natanjaka notafian'ny frantsay kanefa le fanjakana tato miteny hoe manina tsy zahay notafian'ny frantsay fa retsy fanjakana anankiray retsy azay koa ny mba fanjakana koa de nozanahany le frantsay daholo io rehetrarehetra io nozanahany moa fiteny ihany fa no nandevoziny ary nalainy ankeriny daholo any ity Madagasikara ray manontolo ity de teo nisy ny fifandroritana de nisy ilay antsoina hoe MDRM de nisy ilay antsoina hoe padesme tam'izany fotoana zany ny padesme de natsangana mihitsy mba hanohitra ny MDRM samy gasy reo fa ny ray misy ao an-damosina hafa ny ray misy ao an-damosina hafa zany rehetrarehetra zany de milaza ny mpanao politika am'izao fotoana zao sy ny mpahay tantara fa ireo olona tazatsika am'izao fotoana ireo na le avy ato amin'ny andaniny na le avy ato amin'ny ankilany
dia mbola taranak'ireo olona ireo ihany ange mbola tsy hoe taranany mivantana fa taranany ara-batana ara-pirazanana fa mety taranany ara-politika ihany koa satria ireo no mahazohazo tombony amin'ny atsy sy ny eroa ho ataontsika zany ve ty fireneny ty oviana moa tsika zany tsy neritreritra teto hoe tsy mbola nisy loatra ny fifandembiasa pahefana ara-demokratika zany teto amintsika teto fa ohatra ny fanonganonganam-panjakana foana no niseho tao arinan'ny fahaleovan-tena coup d'état fanonganam-panjakana amin'ny lafiny rehetrarehetra ny tena mivantana be ary tena alafrikaine moa zany dia inona aminona tsy mandrava iny fa ny ala malagasy dia reniky misehoseho isan-karazany reny tsy maintsy misy olona matimaty atao martyry dia malahelohelo dia mangotsongotsika eo dia anolorana anaovana fahatserovana isan-taona dia misy toy izany foana anika omena anarana toerana mihitsy lasa anarana toerana mihitsy lehitsy 13 mai tsy sotroana toka amin'io fotoana zareo tsy azo sotroana toka ny 29 mars tsy azo sotroana fa lero ny efa manana rezega mo filazany fa avy aiza le tena hoe rezega réserve fa mahagaganitsy koa nge raha Francis na le hoe firenena milaza tena hoe mampiatra ny demokrasia any firenena koa rehetra nefa lasa ahitana an'izay saritsarin-javatra efa niteny teto iaho hoe ho tapitra tao anatin'ny 100 taona ty demokrasia ty fa mitadiava fomba hafa indray ry pahay politika zany tiako tenena mitadiava fomba hafa indray ataontsika hoe 500 taona teo eo angamba zao ty demokrasia ty noenantsika azy ty demokrasia am'izao fotoana zao ty amy tandrefana io satria demokrasia modelina tandrefana io ampiasaintsika zao modely frantsay io tao arinan'ny révolution frantsay modely américaine io tao arinan'ny guerre de sécession tam'zareo tany États-Unis tany fa am'izao fotoana zao dia makatahaka an'io daholo zao rehetrarehetra zao ka zay tsy makatahaka an'io tsy demokraty zay tsy manao an'io tsy demokraty kanefa i Chine zao ny ka tsy manahaka andreo i Russie ka tsy manahaka an'io zay no mahatonga zalahy somary manositosika kely ny Alexei Navalny hoe tena amboary rangava tena ohatrany tsy mitovy am'le anay aty izy zany amboaro kely aloha dia izay daholo no atao amin'ireo firenena rehetrarehetra ireo ary namboarindrele roa ny Libye satria Libye nge tsy nanao ohatrany anazy io hafa ny demokrasia ny Libye netiny Kadhafi zao izy zao inona ny zavatra misy any Libye korotana tanteraka mihitsy namboariny zalahy tsara mihitsy ary tandrefana io hafa nefany zany Libye tamin'ny Kadhafi zany namboarindrele rony koa Irak satria tsy mifanahaka amin'ilay zavatra netraretina ary niteny tamin'ny televisiona malagasy ilay chargé d'affaires ny Iran omaly zay niteny hoe tena nanao fihetsiketsehana ny vahoaka iranianina tamin'ny taona 770 mba handroahana ny tompo menakely zay mpanjaka moa zany raha tsy diso ohatrany hoe Reza Pahlavi zay ny anarany mpanjaka tao Iran tao tamin'izany fotoana zany noroahany zareo tao anatina révolution nandritry ny herin-taona révolution mihitsy nataonay ozy izy ary tamin'izany zay dia rehefa vita io révolution io nandroaka tompo menakely filazako azy zay fomba fiteny tamin'ny andro fahampanjaka nandroaka tompo menakely amerikana niisa 9,000 izahay tao Irak tao Iran zafady midika zany fa nisy vahoana amerikana tao Iran tao tamin'ireny fotoana reny tamin'ny fotoana fahampanjaka reny noho izany nisy harena amerikana teto sy teroa mipetrapetraka ka izay no mahatsy matin'ny amerikana lolo ny iranianina am'izao fotoana zao io satria nandroaka ny tombotsoany tao ka itsika dia tsy maintsy mivonona amin'izany fa raha mbola itsika eo ambany vahoan'ireo mpanjanaka atsika hatramin'izay ireo am'izao fotoana zao dia aza meritreritra hisy fifandembiasam-panjakana fifandembiasam-pahefana amin'ny lafiny demokratika zany eto fa tsy maintsy zay tonga eo fitondrana eo tadiavo ny fikanonganana azy mavoantsika fotsiny koa raha Francis le hoe mangalatahaka be loatra ihany koa ohatra hoe tsy dia mba misy ditana hoe atsika gasy mihitsy le izy ohatra hoe régime politika hoe demokrasia eto Madagasikara fa teo ny alaina tahaka be le nefa nandray izy satria le lalam-pandrorenana tsy compatible amin'le eto akorany na adika fotsiny le lalam-pandrorenana frantsay dia novaovaina ny mody natao gasigasiny io manina raha ohatra ka tena nanao lalam-pandrorenana gasy ohatra fotsiny rehefa anao fianianana ny filoham-pirenena manao fianianana ny filoham-pirenena tsy haiko misy baiboly venantsika io lalam-pandrorenana dia manangatana ny ery amamasina ery dia mianiana ho amin'ity lalam-pandrorenana ity fa raha ivadika amin'ity dia fa io ane raha tena finondra malagasy iny ka tsy io fa hoeto any amin'ny fasan-drazana eny lay olo io makany amin'ny fasan-drazana any dia hoeto any zanany vavy na zanany lahy mianiana eto any lohany ity zanako lahy ty na ity zanako vavy ty sady manangatana eo amin'ny fasan-drazana eo fa raha ivadika amin'ny fireneko ka raha anao zavatra dia tena atao vomina fa mivadika mihitsy ny faladiako fa miatra amina inony ny gasy kokoa io ary atahorany gasy zay zavatra zay fitiky lalam-pandrorenana ty vazaha ho ale izy dia lasa ohatra hoe tsy mahazo an'ilay eritreritra mahagasy atsika ka sadasadatsika na zanany fotsiny ary ny atao dia efa avy na zanany fotsiny ary ny atao eo anaovany zanany fotsiny anaovany le fianianana dia efa mety eno tsy asiana le lalam-pandrorenana iny mihitsy ka le zanany lahy ho ana le zanany vavy no atao ambony lohany tanany
Ohatrany le lampanorena. Anna le. Zay ka ny basy maro vavaka tsy mitraete fa le mitrailleuse le misy vavany be dia be le ahodikodinao zao izy taloha le ohatra manivela de midikodina manao zao vavany. Azonareo zany teneko zany hitako iny fekibony balana le fekibony oentin'ny Rambo izy amin'ny Rambo misy anazy Stallone le midikodina be manao zao iny ay ve kay zay vao azoko le saotra tompoko am'le fanazavana io ny Rambo moa le manao fantaratambatra ay tsisy masoko siny rehefa tena atao am'izay zany fandiniana io tantaram-pirenena io de hita fa miodikodina ny eo ihany eo tsy hisy zava-baovao ao anatiny zany rehetrarehetra izany ilay fanirina ny hitondra ny hitantana satria impirimpiry moa itsika za tsy miresaka ny hoe ny am'izao fotoana zao ihany fa ny hatramin'izay miarahaba teo rangary efa tsy mahavita azy alao naovana azy maninona moa atao miara mitantana izy io tsy mety miromboka am'izay ny fiatomboany aloha fa rehefa avy eo de memivondrona mitovy daholo le scénario film efa nandeha mitovy c'est le même refrain qui se répète aussi sur zalako arepety de mbola eo foana sautena izy tamin'ny afaka maly izy izany zavatra rehetrarehetra zany no iainantsika eto aza mieritreritra fa raha ohatra ka ataontsika hoe miodina tsy ara-demokratika indray izao fitondram-panjakana zao ohatra de misolo mpitondra fanjakana hafa de aza mieritreritra nareo hoe de zay kosa io kosa fa milame io kosa fa mandrositsika tsisy an'izany eo tena mialatsiny tsy hoe fatalista kokory fa raha ny fahitako za tsy paster Mayol ka andeha aminany ka hoe tena ho zay tokoa ny eo tsy raha ny fahitako zao de fifampialonana no misy eto amitsika amin'ny olona amin'ny olona tsy le rafitra no enjehana fa le olona no enjehana ary rehefa tena enona ialana tsiny fa hotonona ry miara-manonja rehefa tena enona miala tsiny fa hotonona ry tambatra de tena olona no resahiny ao anatin'lay zavatra resahandrareo ao tsy de le rafitra loatra miresaka rafitra ihany miresaka n'lay fomba ihany fa kely fa ataony karazana safo be mantsiny iny fa olona ao anatin'lay rafitra no resahany lay olona manany io ary indrisy lasa miresaka zareo le izy lasa miresaka fomba fiainana andavanandro le izy ny fomba finanana mofo gasy no teneninao de ny bika manendriky le olona be voamaso be sy lay olona maimbo vava any zavatra resahana ao anatin'lay la fianarandry vava samy manana le izy rehefa avy eo de tsy mahagaga de noho izany misy zavatra zany zay tonga de eritreretana hoe ary ny tena olana koa de zao mahafaly ny mpiaino reny resaky reny mahinona indray hony angasipany ihany iny ka ively anatsy somary olana amitsika tsy de mahay manavaka ny atao hoe ny rafitra sy ny olona ka any ka hatramin'ny fiainana olona manokana no enjehana ianina sipany ianina de ianina nge efa tratra tao amin'ny ianina de hatramin'ny aretiny le anankiray de lenina daholo iny nge voan'ny aretina tena tsy eno ianao za aloha tsy neno fa nahita tao anaty Facebook satria nisy nandefa taty amiko le izy hoe tinga eny teneny zareo tao am'le fandahara de hoy za hoe mirefarefa tsy isanandro ka tsy isanandro ka indray mandeha tenenina kely izy zay ne mahatonga ny olona miletika iaino an'le radio satria le zavatra mandeha eo teny radio tsy mipolindroa ohatrany hoe fantsy moa zany falazany zany ta Fransy ohatra lasa fantsy sisa izy fa tsy adihevitra tsony ka mova tsy reny mpiseho amin'ny Facebook le avy any ivelany Madagasikara le tsy hita tao iny reny le miteny zay tiano tenenina eo izy mba fantatrareo ve tompoko Luc Hervé tsy le mpikarakara fetinay akoa tsy elaso fa le any ivelany any fa miteny nge zao rangahy zao ka miteny ka tsy azo aseho amin'ny radio sy télé mihitsy ny zavatra teneniny ary tsy azo aseho ao an-trano akory ny ary mba inonareo nge tirakizy eo ozy nikizy fa inona ka dikan'izany fanenany zanako indray miteny hoe inona ka ity zanako indray no miteny fa ina Andriamanitra ory zanako avy aloha metrahan-tanana de hivavaka tsika fa tena zava-doza noho izany ireny zavatra ireny lasa filamatra satria zao ny tena omeko tsiny kany tsy hoe omeko tsiny ny andehanany tsiny ihany koa de isika satria fantatra zareo fa satria fantatra zareo mpiteny sy mpanoratra fa tiatsika io reventsika zany impirimpiry moa no lazana teto fa rehefa mitrango ao anatin'ny gazety ao le hoe niakatra ny rano tao ananina ka tena tondraka ny rano de mety tsy hisy ny vokabary am'ty taona ity raha zay ny titre amin'ny gazety
tsy manintona olona noho ilay hoe na olona nyrairay kely nylay zanany vavy io tena miinteresentsika loatra na olona nylay ray kely nylay zanaka vaviny satria efa ho lava le resabary dia mba iny miavaka zany hoe mihamidina mijotso hatrany isika sy ny fahalianantsika amina zavatra mety hiteraka fampandrosoana za tsy hoe tsy izy mihitsy nyresaka fanolanana akory fa any ho any am'ilay zavatra mety mba hisy fanolanana raha mbola eo ihany fa miantona tetsy ihany vonoany ihany ny ihany nisy fatin'olona tsisy lotery nakaizany bobotany ihany zany malina ny olona mihitsy ihany no tratrany ray lasa hoe liandrahany tsika zao e ary io le teneniko foana hoe ny mpanao gazety ny vaovao an-gazety ange mahatonga ny olona ho lasa liandra e ny zavatra avoaka sy atobaka no mahatonga an'izany gisa sy alika nampiarahana zay ny titre mamaky ao anatiny ao gisa sy alika nampiarahana atao anaty efitra anankiray le izy mamakina atao le izy maraina ny andro tena voaka ianao vidy gazety fa lina le olona any amin'ny titre ianao tsy mandeha bisy tsy mihinana kely fa aloha vidy an'le gazety natao ray garabaka ery zareo to dia firako taona vaovao finday vaovao tonga ny Technospark 5 Pro miaraka amin'ny mémoire interne 64 Go sy RAM 3 Go, caméra 16 mégapixels sy selfie 8 mégapixels zay tena mazava be, batterie 5000 mAh, matanjaka tsara ahafahanao mankafy ny findainao mandritra ny tontolo andronao. Ny Technospark 5 Pro dia natao amin'ny vidiny mirary tokoa sady mbola mahazo carte mémoire 32 Go mamaim-poana miaraka aminy. Tsy izay ihany fa mbola manana modèle vaovao maro be toy ny Pop 2F, Pop 3 sy Pop 4 ihany koa ny Techno amin'ny vidiny izay natao saza fa amin'ny vidiny pesiny maro. Techno, expect more. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle-d'Or zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,000 sy 3 alina monja. Style daholo! Aigle-d'Or, miaraka amiko isanandro. Tombola Jumbo 7 millionnaire. Aza miandry intsony fa efa tonga ny lera. Fito tapitrisa ariary be zao ny fanomezana. Raha naloka maro tena enjana. Mandray sanjara amin'ny Jumbo 7 millionnaire ianao ny 4 janoary ka hatramin'ny 14 febroary ho avy zao. Tsotra mifandraisana anjara amin'ity. Manangona fonosana cube Jumbo misa folo. Anitra mifangarona tsy. Ataovy anaty valopy mety tsara dia asio ny anarana feno finday adresy Tazatara. Maro ireo toerana ahafahanao mandrotsaka izany. Super Musique Analakely sy épicerie akaiky anao ihany. Misy koa eny amin'ny Fouille BJB na alefa mipostra 82-83 tsara lalàna ny valopy be dia be. Amin'ny 5 mars 2021 mijery TVM mandeha mivantana ny fisariana amin'ny 7 arivo après-midi. Jumbo mampatsiro nandro. Allô? Allô? Fa izy lahy tonga vaingana dia Moramanga fa fety be aty. Raika tsy zany e, sady 5,000 ariary dia ampy atongavako any. Fa ahoana koa ity zany? Mikroksa kely fotsiny dia tonga any. Mikroksa? Moto Yamaha Crux Rêve, tsara bika sy matanjaka, misy démarrage électrique skik, mitsitsy be 1 litre au 100, ararotiny fianabidy miavaka ao amin'ny Sikama Yamaha Alarby sy ny mpanjara rehetra. Contact 23 275 01. Yamaha Crux Rêve. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dimy ny savony a. Ok. Ay, dany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba kokay. Ary raha tonga dia savony Zanta no vidiny. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. L'Institut de gémologie de Madagascar ouvre les inscriptions pour les formations diplômantes de longue durée suivantes. Expert international en gémologie, formation intensive en gémologie de 6 mois, diplôme délivré par l'Association internationale de gémologues GEMA de Londres. Bac plus 3 en gémologie et géologie, formation sur 3 années en vue de licence. Études approfondies des propriétés des pierres gemmes sur le marché national et international, depuis leur formation jusqu'au processus de transformation, incluant l'apprentissage des techniques d'identification en utilisant les matériels de gémologie de base. Bâtissez votre carrière et vos ambitions sur des valeurs sûres. Début des cours
ce mois de février 2021. L'inscription est à effectuer à l'IGM à Pandianoum, puis téléphone 020 22 591 37 032 11 210 05. aza misairana intsony miantsy ana mividiny entraina amin'ny grande surface eny amin'ny tsena supermaki amin'ny station service galana 6 janoary hatramin'ny 14 febroary rehefa mandalo manomboka amin'ny 4 alina ariary dia manodina kodiarana fa tsy maintsy mahazo lokatsy am-poziny ianao na fahafaha mividy ary sady makasolika ianao no mividy entanao amin'ny supermaki dia azo autocollant izay mety azona fahafaha mividy hatramin'ny 1 hetsy ariary be zao fangana ary mamonjy ireto station service galana manaraka ireto Talatama route circulaire ankadimbahoaka andefanambojana ary Coliseum supermaki manamora la vie. Wow! Tiako vidiana be atao fanomezana ho azy ty nefa tsy misy vola tsony ny kotoko. Orange Money vahaolana tsara indrindra ho anao. Raha mahanany kontinao, mankanesany amin'ny cash point akaiky anao na mahazo vola avy amin'ireo tambazotra hafa na avy any an-dafy amin'ny alalan'ny carte Visa na Mastercard ihany koa na amin'ny alalan'ny famotramam-bola M-Cards. Raha mila fanazavana fanampiny antsony 204. Orange. Mafatifaty ery izao nareo roa kely raha toa ka samy manao an'ilay kiraro modely vaovao be ny ity sy ny tiana ny aigle d'or sady vita malagasy ny hoditra 100 ka aza tara ary ny voalohany ka hatramin'ny 20 febroary ampifalio ny olontianao mividiana ray amin'ireo modely ireo dia mahazo bracelet hoditra 100 maimay pony izay mitetina 4,000 ariary fa izy roa vidiny sady mampitovy nareo no mahazo fihenam-bidy goavambe. Waa! Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Miamada fashion andiany faharoa, miamada fashion andiany faharoa. Ny 12, 13, 14 febroary ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Pilatrono, velan-kevitra. Torohay eo amin'ny sehatry ny lamaody. Fampiratiana, fampisehoana iarahana amin'ny mpanakanto malaza. Miamada fashion. Hetsika isan-taona ho an'ny famoronana lamaody malagasy. Karakarainy ny ministera serasera sy ny kolontsaina. Miamada fashion, ho fanandratana sehatry ny famoronana. Partenaire média RDJ. Hoavy indray ty ny Saint-Valentin. Hitako ny hevitra hoentiko any amin'ny la gastronomie pizza ny malalako. Tonga de pizza des amoureux no vidiko azy. Ampiarahako amin'ilay glace vaovao be spécial Saint-Valentin coconuts ary de ho farananay amin'ilay jus natokana ho an'ny mpifankaty ginger lemon. Fa izara fitiavana koa zay roa. Ividiananay ireo vokatra rehetra no hatsaraina ireo rehetra akaiky ny fonay. Ny la gastronomie pizza sy ireo vokatra rehetra no hatsaraina de ampifety amin'ny Saint-Valentin 12, 13 ary ny alahady 14 février ho avy izao. La gastronomie pizza, pizza de qualité, pizza de quantité, pizza ho an'ny taolbe. Ho fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Musika Urban EDM ho maintso ny tontolo Ska Sifubaku, Jazz MMC, featuring Nesmia. Sifubaku, Hirao, Scotty Raz, featuring Anthony. Mina Bolimakua. Mifanaratsara Arion Joy featuring Prince I Mix. Mandray sanjara vidiony rakafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 03356 00766 si 034 34 00766 code ETM RDJ Tico Namako. Appel 033 65 00966
032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. RNM tamin'izany fotoana izany tonga eo amin'ny antso fampanelesana torobaritra eo amin'ny antso tsika zao ie fa misy ny antso miaraba tompoko miaraba nareo tompoko tsara indrindra tompoko ia naheno le resaka Francis le resaka le hoe nisy hoe matatra tena manahirana zany am'izao tena hita hoe miakatra noho ny votaloha ny vonzaza teto manodidina anay zao ny zaza manano tany hoe inona re dada midikanao hoe manahoana dia namaly le rangahy bonjour dia namaly le raha be hoe inona vaovao dia efa nanomboka sadaikadaika fa le dadany zaza ty dia vao maina ny tanina lavalava dia voaroaka amin'izay le zaza hoe andana fa za manao zavatra fazabeady be fa ny tanina satria tsy hainy intsony le izy vao tiako tenena amin'izay zavatra roa hoe mba miezaka mijery ihany ny ray aman-dreny fahaizany zaza ao an-trano fa iny ihany ny anareo fa ava-baraka dia ny faharoa manaraka ny matoa ny teneniteo izay tsy fanalana baraka an'ilay olona fa ny RDJ dia azo atao hoe literatiora zany sady manala voly no fampianarana ka ny tiako atongavana literatiora ny mahampialambon'ny RDJ izay ngamba tsika mahafantatra vita be ny artiste tsy tokony hita politika zany ny RDJ satria tsy alamboly aloha voalohany ngamba vita be ny artiste ny hita politika ny raha nahita ny impact le izy eo amin'ny asany ka zay ny tiako tenenina mihitsy hoe aleo soyez neutre zany ny RDJ fa mahafinaritra satria raha mihita amin'ny resaka politika satria rehefa naitsika mpakafy ary dia be ny recul amin'ilay izy fa mety ny teninao erika hoe tena aleo neutre fa tsy mety raha misaotra betsaka maheriza daholo saotra toko izy iny moa tsy hoe teniko fa afatra avy any amin'ny PDG iny fa tsy teniko tsy izany no miteny fa afatra le izy dia mampita afatra ie dia iny moa zany le resaka tsika teo ry baba resaka ny azadilo aloha fa misy ny RDJ mozika amin'ny ty taona ty efa mandeha daholo ny sokajy ny karazana sokajy sy satsika ndraika fotsy miaraba tompoko salama tompoko salama tompoko amirivotra io indrindra tompoko manohana be an'le resaka Francis tamin'ny voalohany arangamy le resaka hoe fitiavana sy ny fanamarina ny tena tantara tena misy teto amin'ny firenena ny asa tokony ho gaga mihitsy tsika zao any amin'ny épreuve malagasy any amin'ny baka any itsika malagasy manao matiera malagasy dia tsika mahazo droit misy fototra tsony malagasy atsika saiko hoe aiza ny tokony inona ny tokony atao itadiavana tantara tena marina hampianarana amin'ny tantarana tsika fa tsika génération efa maty aloha raha mivery koa tsy fa ny génération aoriana zany mety anahoana lasa mitsilevahevana be zao malagasy tsisy fototra tsisy tantara tena marina zay koa mampametram-panontany hoe inona moa zany ny tena atao le mpampianatra mpikaroka inona ny tena asa amin'zareo eny amin'ny aneny tako vola fotsiny jere fotsiny ve rehefa tsy tonga ny pistony fafapony zareo sa inona tena mahita vokatra mihitsy atao le hoe mpikaroka inona ny tena karohany na momba ny rova sy ny tantara fampanjaka eo raha mbola bebe manjavozavo amin'ny malagasy fotsiny tiako tenenina fa mbaritso indrindra tompoko misaotra indrindra tompoko mankasitraka ny aiza marina moa le bande mahan'le RDJ mozika teo fa tsy hitany nalehany teo dia toizako le izy teo amin'ny fa 1 volana febroary miaraba tompoko miarabo mbola lasa izy lasa andray izy iny izy iny tafiditra miaraba tompoko salama tompoko salamy ndamamy bafaka iresaka kely fotsiny misy suggestion kely tiako mba fantarina dada alefa soary hitanao le resaka le hoe miala tsika dia manao fitondrana na malagasy dia tsika ve so dia zay ny olana amin'ireo mpitondra rehetrarehetra mifandimby teo hoe tsika efa naka vola efa engagé zany tsika efa depuis 60 ans ngamba na tsy fantako
dia le vola omeny ireo ve azo anaovana kopy soroka fotsiny dia anaovantsika hoe ndao ataontsika le vitsika amin'ny lohan'ny gasety ty zavatra ty dia aloha ialany ndo mora ve manala an'izay sa sao dia izay mampatonga ny ady an-tany izay ngamba mba tiako valian'ireo manam-pahaizanareo hita marina ko alefantony izay mba valio kely izay azafadana mpamanina safanirina tompoko alefantsika ny ireo manam-pahaizan'ireo zany zay ny fantaniny zany fa tena ohatra mba mamperitreritra tokoa ny ely izy saona ry papa mamperitreritra koa izy aloha ohatra hoe ny lalana zao ohatra izy ihany no miteny hoe ty orinasy ty no manao anazy dia hita ihany ny amboarina izy fetsy be izy miaraba tompoko matsika rehetra amindry eny tompoko allo tafiditra ianao saika mba lafatra an'ireo olona mandeha embouteillage be miala akady foty hiakatra faravohatra sy ny ambondrindreo avy misy amin'ny saika hoe misy cérémonie zany ambiance sevia ao tapiny ambony ao amin'ny doala fa tena embouteillage be dia ny olona afaka mamahena an'izao afaka zao dia mba lalana fa tena trop ny embouteillage ao zany ia misaotra tompoko avereo farany hoe aiza ho aiza lizy teo aiza ho aiza eo le hiakatra ho any andohalo eo amin'ny nafatesany sy raha tsy mandrava ka mety misy zavatra eo i cérémonie eo rehefa eo ka zay indrindra manko zay indrindra polisy any ambony any dia embouteillage be avy midina avany ako eo any zareo rehefa mienamiena le hiakatra ho any zany mba vilana fa tena miraikitra be ao ambony ao na zany na avy aty ambany dia hiakatra ny anjoy zany na avy aty Ambatonakanga zany dia tsisy tapaka leo zao tsika miteny zao dia maheno zany dia vilana amizay tsy tsaraiko anaty embouteillage eo sady mety mbola elaela io vao vita dia elaela mbola tsy manotoka le cérémonie tsika miteny zao ia mankasitraka tompoko mankasitraka dia miraha sotika malagasy aby malaka fiteny ramao zay eo ato satra tompoko hoe mazotoa hoe zay zany ny afatra ho antsika rehetrarehetra zay mampiasa ny lalana mandeha miakatra makany Ambohijatovy ambony tapaka zay efa naplaza ry zareo maly fa tapaka zany tokoa hoe miaraba antsika rehetra tompoko miaraba barona miaraba tompoko allo malama tompoko miaraba tompoko salamo afaka mitany kely zangazafady aty amin'ny fatateroka mbobao tsakambahiny sy ny ambojanahary iny dia amina vera misy tompona andraikitra amin'izay hoe mihaino le kariny apokotany ve ho anatananarivo rery sa misy tonga ty amin'ny pokotany amteroka dia izao moa va tafiditra miantso fa teo amin'ny resaka rano zany moa zany tsy efa teny jalotso fa teo aloha teo le siny be meny jirama ho fenony reny ve tsy azo fenona amin'ny pompe eo aminy eo aty tsakambahiny resako io atao vokotany tsakambahiny fa tsy maintsy miandry an'le citerna vo azo fenona fa be ty mpiandro topo raha mameno an'iny amin'ny pompe ao raha hoe mameno an'iny amin'ny alina azana misy tompona andraikitra maheno an'izay tompo mba afaka mamaly an'izay ohatra amin'io tompoko inona fa mihaino ny tompona andraikitra amin'izao fotoan'izao dia raha afaka mianjy ihany koa ny tompona andraikitra afaka manazava an'izay manome fanazavana bebe kokoa dia raisina tanandroa mihitsy satria be dia be ny olona manontany mahakasika n'ity resaka rano ity kanefa ny orana zao efa avy be dia afaka manangona tsara mihitsy na ny fandrona ary dia atao amin'ny alina fanaovana azy miaraka amin'ny mpamosavy ao mpamosavy sahirana mihitsy satria lenany rano menaka allo miaraba tompoko main libre ngay izy zany ka anaty trano fotsiny dia somary manako kely zavatra kely fotsiny hoe tiako tenena hoe resaka hoe verma izy atsika zavatra tena hita dia afangarontsika indraindray ny resaka hoe fomba sy finoana io zany aloha tena mila zavatra jerena kely hoe inona satria raisiko ohatra fotsiny zao fomban-drazana ny resaka hoe famadihana iny moa zany fa misy miresaka moa zany fomba hoe samy hafa mantsy ny hoe mino an-drazana tahaka ny hoe misy olona zao tena hoe finoana mihitsy le izy hoe mino an-drazana izy hoe mino an'izay hoe mitany-drazana ohatra ny finoana kristianina hoe mino an' Jesosy Kristy izy zay finoana fa fomba tena fomba mihitsy zany samy hafa mihitsy fomba hoe fombantsika ny manao famadihana fombantsika ny famorana fombantsika ny rehefa misy ala volon-jaza fombantsika ny mivoatany
de zay zavatra zany mila mba fahafantarana ny hoe samihafa ny fomba sy ny finoana satria lasa very tanteraka tsika rehefa manafangaro antsoina hoe tafiditra ao anaty soatoavina ny resaka fomba satria ny very tanteraka tsika rehefa manafangaro an'ireo zavatra ireo jereo tsara ny firenena aziatika fa tazominy tsara ny azy amin'ny fombany fa mandroso izy fa tsika zany mizaozao sady za moa tsy te hitena le izy satria lasa mety misy ihany hoe vera tsy maintsy mandeha zay le izy hoe tsy kristianina tsika sa malagasy na hoe fomba mandala ina fa de zay ny anazy zany tiako tenena hoe le fomba sy le finoana ezahana mba manasaraka anazy fa tsy hoe kory hoe famadihana de hoe manoky sampy mino ny razana fa fomba zany fa ny hafandrainy hoe mino ny razana ho an'izay mino ny razana zavatra ohatr'izany zany ny tsara zavainy fotany ny fomba malagasy koa zao dia ny hoe rehefa tafita de sotomina verina zany zao fombatsika zany fombatsika manaraka any koa rehefa mihinana yaourta de le pot de le lafina lay saron'lay yaourt iny le lafina tsara fomba daholo zany makasitraka anareo atao am'rivotra fa tena mahafinaritra ny ianao-nareo makasitraka anao koa raha naheno an'le resaka ny tsika rehetrarehetra le time androany zany de raha zany journaliste na mianatra histoire de tena voadona mihitsy ny amin'ny boky satria nahoana zavatra time tena mbola mivelatra mbola tsisy nanao mihitsy zany zavatra rehetra zany tokony hajantsika mihitsy zany le journalisme de balle tokony mba miditra anaty investigation momba n'izany 11 février zany zao tena hitako hoe tena mety tsy hoe tonga de reportage à charge fa hoe mba tena hoe ohatran'ireny enquête exclusive any an-dafy reny de ny eo amin'le lafin'ny histoire koa zany tokony iny aloha zany volonté politique tsy tokony ny histoire napetraky ny frantsay tsony ny ataotsika ampianarina an'ireo ankizy ireo zany colonisation zany tena tsy hitako zay antony ampianarina zany hoe avantage zany tsisy avantage zany fa ny ray aman-dreny lahy sy ny reny lahy ny nafatany tamin'izany azonareo le histoire nefa le avantage n'izay mirairaina ho an'ny kely amin'izao nefa ny tena fijaliana ho an'ny razambe atsika zany zavatra zany fa zany hoe ny olona naresy foana moa manao ny histoire fa anjaratsika mpitondra politika zany ao ambony ao mpitondra fanjakana manaovana zany so de hoe mbola voazanaka fa za sura fa ireo mpianatra histoire any amin'ny université reo manana zavatra toramena tsika be da be mihitsy sotra do so de mbola voazanaka tsika raha mijery miteny raha tsy voazanaka fandrontsika tsy afaka mihitsy satria raha mijery fotsiny zao tantara Vietnam ny any amin'izareo dia tsy ny frantsay tonga tany voalohany ary rehefa voazanaka izy de niala tao anatin'ny vahoan'ny frantsay ary de nametraka ny tantarany izy ary nampianatra ny teniny ny fombany ary tsy nianatra mihitsy hoe nandeha ny guerre de Vietnam sy ny sisa de hoe nandeha de hoe tsika ny avy any ivelany sy ny sisa fa hoe niady ho an'ny tanirazana ireo vietnamiana ireo mba hahafahany mipetraka ny kolotsaina sy ny sisa ary any amin'izareo any amin'izao fotoana zao famenarana ny miteny frantsay satria ho an'ny fomban-dry zareo sy ny fitiavan'ny tanirazan-dry zareo no antony mahatonga an'izany eo ihany koa moa zany ny fisindreo avy aty ambadika ary zareo rosiana sy zareo sinoa zay nanampy ihany koa tao anatin'le izy ny occidental sy ny oriental zay miady tanteraka ao anatin'le izy de anisany nametraka an-dry Vietnam amin'izao fotoana zao ary aiza ho aiza ry Vietnam amin'izao fotoana zao amin'ireka fandrosoana efa lasa lavitra be ry zareo raha amin'ny resaka hoe industrie ny resaka fomban-dry zareo ao ny maneran-tany ihany koa nanao vacances satria zao manjisika vita avy anaizy ty vita avy amin'ny Vietnam de anisany zany nametraka izy an'izay fomba izay ka eo le hoe ny zareo mbola kely any fahazazana any amin'ny garabola mihitsy de efa atory sy ampianarana sady ny fomban-dry zareo ary tsy mampiasa teny hafa amin'ny fampianaran-dry zareo ka eo mantsy le hoe andaotsika no fanagasina amin'ity fampianarana ity satria raha mbola manao ty teny frantsay ty foana iny isika de mbola dikan'izay mbola anaty vahoana foana isika na izahay maneta na za manetaneto ary ndraindray miala tsy manao zaho tsy mizahozaho sanatria fa miteny tsy fahaizako eto hoe mbola mampiasa teny vahiny ihany rehefa misy zavatra teny tsy hay ny fanagasina nefa anisany fahazarana
dia mila ihany koa nefa ny ao anatin'izay fahazaran'izay ezaka mba ohatra ny hoe raha izay teny izay zao no teneny ezaka fameno sa ezaka tsinja ezaka zezika dia eo zany le hoe satria raha te hampandroso ty Madagasikara tika ihany koa isika dia ny fampianarana atao voalohan-karena aloha satria ny teny malagasy isika amin'ny teny malagasy afaka miditra fa tsisy miditra afaka ka allo maheno afaka miditra eny angambany afaka mihitsy ka aoka izy tafiditra kosikosy ka kosikosy rehetra ny zatra teo rehetra tsy mandrava politika ny radio sy ny tsetsay hitorana azy amin'le teneniko zay zany hoe ny ampianarana ny ankizy sy ny tanora mijoro tsara mitongotra zay aloha tanjona ray dia rehefa avy eo mandeha le resaka leadership le teneniko hoe ny fahaizana mitarika dia ny fahatsapana fa tsy ny tena irery no mahavita zavatra anankiray fa mahay mampiasa ekipa ka ny ekipa io misy sandry misy tongotra misy loha dia za mametraka foana fomba namanala azy raha ny fomba hijerena ny zavatra dia tokony hipetraka foana hoe ny tokony tsy maharesin'ny vita mihitsy satria ny firenena raha ohatra manana fanetretena ny tsirairay hoe tsy tokony miankina be amin'ny fanjakana zany ohatra fanjakana koa tokony mandresy lahatra fiarahamonina foana ao anatin'ny fomba hitantanana raharaha hoe tsy vitany rehery tsy vitany hoe ny fanjakana dolo manao zavatra rehetra satria fantatritsika tsara fa raha ny anao Madagasikara ohatra dia ny informel sy ny société mbola multinational no mbola midikte ny zavatra rehetra momba ny vidiny zavatra momba ny resaka arabola momba ny resaka investissement rehetrarehetra tsy afaka mihitsy hoe tena investira dia eto anatiny ihany ny vola dia société eto anatiny ihany fantatritsika ihany ny lobbying ratsiratsy sasasasany momba an'izay dia iverenako kely foana fotsiny le adihevitra ahafahana mametraka ny tongotra amin'ny tany tsara hoe ny tantara aloha voalohany adidiny ray aman-dreny no mampianatra ny ankizy any dia adidiny fampianarana manko amin'izao hoe mahantra be ny mpampianatra dia mahantra be ny sekoly na ny toerana misy ny sekolim-panjakana sy universitaire tsisy toerany intsony dia tsy hita hoe ahoana efa ny zanaky ny atonotony misy ny zanaky ny sahirana tsy maintsy any amin'ireny ny mianatra dia rehefa mivoaka avy any izy zany dia médiocre le zavatra niraisiny satria misy grevy dia misahirana dia sy ny sisa dia zay aveliko foana tokony ao andohantsika hoe mijoro mitongotra ny ankizy no tena ilaina amin'ny fitaizana dia ny tokony sy maharesy ny zavatra vita ny traikefa mihitsy ny tokony satria tena matetika loatra tsika zany manao constat dia aveo tsika manao hoe tokony ohatran'le hoe tokony io fa ny teitsainy rehefa aveo indray mbola resaka rijara manasamasy zao tokony miditra matetetika ihany koa ianao zany ao anatin'le izy tokony niakatra taty zao ianao io zay le traikefa zay miboka kely aloha izy amin'le izy le avy nandeha tititika be ny tendako safady mbola afaka miditra amin'ny vatana ihany isika manao hevitra allo salama mama agnaty tsanatsona mihitsy raha zany fa dia malahelo manao kory tanadelra dia omaly dia nampalahelo anay dia tsinatsona ao tamin'ilay programa iny fa dia mialatsiny fa dia tsy afaka zao resaka tantara eto Madagasikara tsara-patsahivina matetika na fa zao takony teo mialatsiny ny tantara tsara ho fantatra manerana ny Madagasikara fa takony ny rideau ohatra ny tantarany Raibeko Randisa tao Fianaratsoa izay nampiantrano ny mpianatra malagasy tsy ankanavaka avy any ambanivohitra Fianaratsoa hanala fanadinana CEPE, BPC, BAC. Mino aho fa efa nisy tafita aby zany mpianatra izany. Nanampy ny malagasy aby tao Fianaratsoa io Raibeko koa fa tsy voalazako eto aby aloha fa maro ny zava-bitan'io Raibeko tao Fianaratsoa. Zany Randisa zany nalaza be tao Fianaratsoa misaotra tompoko. Dia resaka politika mihavana re fa samy malagasy sika samy tompony ty Madagasikara ty aby sika ka aoka resika iziavany mihavana re nareo misaotra tompoko. Koa dia mirary soatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy. Andriamanitra ny anasitana ny malagasy tsy salama rehetra manerana Madagasikara sy ny any ivelany
ka dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka dia irahina ifankaty hiavana tsika malagasy fa samy malagasy samy tokony ty Madagasikara ty tsotra tompoko tompoko toetrany moa zany ny fandraisana ny antsonareo amin'izao fotoan'izao misy ihany koa ny vahiny izay ho raisina ato anatin'ny fandarana rivotra ny teny ity ny resaka RDJ mozika moa zany ho resahana kely rehefa avy eo fanomezana ny fandaram-potoana izay efa nomanina ho antsika rehetra zany ho amin'ity taona roapolo sy arivo ity hoy maintsy anareo efa man'izy ny roapolo sy arivo satria ny antony izay ila tamin'ny herintaona le izy fa zao vao ankalazaina. Allô? Salame! Mais manao anareo godary sao sai satria tsy ty godary zany ty godary fa ihany baronne. Ino? Miresadresaka Vietnam nareo dia ohatrany variana mihaino azy. Marina satria zao iny zany raha tsotra na tokony mivarotra ny indrepandreo nga raha mandreny be zoko be latomer randesa hita tsara momba ny diany tamin'ny Vietnam tamin'ny guerre de Vietnam. Azonareo miresaka io fampianarana zany io manko nareo fa firenena tena isan'ny jalo mihitsy izy tamin'izany ny Amerikanina tao ny Frantsay tao latomer randesa ny tamin'izany le président tamin'izany Afrika sa rehetra rehefa tsaroako any tantarana izany mahavariana nasan'ireo Vietnam ihany reo tantara zay fotsiny reo dia ohatrany variana ino izy ary nafinaritra tamin'izany ngamba raha tamin'ny 1967 zany na 68 tany asa fitoana la resaka mbola tsy ana isy na itsy very mibetsaka tamin'izaka very mibetsaka taiza ho aiza ary aloha tsy idirana lalina iny ka manotoetra ny fandraisana ny antso ao anatin'ny tsimolà ny lohahevitra ny fampianarana ny tantara ny fanagasiana izany rehetra izany zany dia afahantsika manome hevitra daholo. Allô? Somary miverina kely. Raha tia hanova tantara mihitsy zany tsika ho an'ireto ankizitsika faramandimby reto dia le any amin'ilay fampianarana fototra mihitsy mila ovaina. Mba ovaina ny ankizy tia andraraha. Ny olona troisième any an-dafy mianatra ekonomia tsika mbola le hoe avantage sy ny inconvénient colonisation ny ianarantsika. Azonareo le différence be. Dia anjaratsika amin'ny mandinika an'izay. Fa lasa mifokarongony sy any amin'ny toka foana ny ankizitsika reo any amin'ilay fampianarana fototra ny tsy ovaina. Aza kôzikôzy iny angala efa nonay vatsy. Pura vita. Ny fandraran'ny ankizy satria kolotsaina sy fomba fitaizana ihany koa no mahatonga an'io hoe tsy manana goût du risque ny ankizy tanora amin'ny ankapobeny fa miantehitra fotsiny amin'ny hoe ity ny zavatra efa azo antoka ny hiditra ho mpiasam-panjakana mba ho azo antoka ny retirety. Zany zany karazana toe-tsaina izay efa nivolena ihany koa satria zao miresaka mpampianatra sy sisika tamin'izany fotoana izany dia hoe ny mpampianatra dia ohatrany hoe olona tena Andriamanitra be mihitsy raha ny tena hoe zanaka dokotera ngereny dia tena hoe tena olona tsy azo ataonao mihitsy izy zanaka dokotera nandia fianarana nandany fotoana be tao anatin'izany fa amin'izao fotoana izao zany ny mpampianatra tena latsa-danja be mihitsy satria le fampianarana mihitsy nefa tsisy valeur. Indrindra ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambany. Efa tena tsisy valeur intsony ny sekoly ambaratonga fototra fa lasa le mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo kokoa no tena atao loavina be tampony tsy lavina mihitsy zany kanefa ny aza dinoina fa ny mpampianatra izay any amin'ny garabola no anisany mandrafitra sy manefy ny ankizy mba hanana toe-tsaina hanana fotom-pisaina ijoro amin'ny tany ny tombony izy be. Allô? Allô? T'es où? Viens vite à Mouamang, c'est la fiesta ici! Pas de soucis, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre au 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Secam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve.
Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle-d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,3 monja. Stylé daholo. Aigle-d'Or, miaraka amiko isanandro. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon s'il te plaît. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon en barre glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. Nizuma 12 février manomboka amin'ny valoral be mozika sy Samuela 10 taona manolotra ho antsika Revy Samuela Ranoray amin'ny food court Lasity Ivandry iaraka ivasosika itetiny taona nanomboka tany amin'ny album mampirevy hatraty amin'ny album raha teo ambanivohitra isy ihany koa ny fivarotana t-shirt CD audio DVD karaoke Samuela ny karatra dia ho amidy ao amin'ny Lasity Ivandry manomboka ny alatsinainy 8 février Samuel amin'ny food court Lasity Ivandry ny zoma 12 février manomboka amin'ny valoral. Wow! Tonga ao am-boky Canal Plus ny chaîne vaovao be miaraka amin'ny fandaharana mandona be jereo manomboka izao ny cuisine ho an'ireo tia mahandro ny TF1 film et série ho antsika mpakafy horonan-tsary ny Nickelodeon Junior ho an'ny ankizy sady mianatra amin'ny alavoly tena misy ho an'ny rehetra ataovagnanarany réabonnement any amin'ny mpanjara Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. Simplifiez-vous la vie en faisant des économies. Faites vos courses et des prix grande surface dans les boutiques Super Maki des stations-service Galana. Du 29 janvier au 14 février, faites vos achats et gagnez de nombreux cadeaux. En faisant tourner la roue de la chance, vous gagnerez à tous les coups des lots surprises ou un bon d'achat. Si vous combinez un de carburant et Super Maki, vous recevrez un autocollant qui vous permettra peut-être de gagner un bon d'achat allant jusqu'à 100 000 arrières. Rendez-vous vite dans les stations-service Galana, route circulaire, Coliseum, Alatamat, à Jeffanemboudanaaj, à Kadmbaok. Super Maki, manamora la vie. Ilay Rocher Ambomanga kely manolotra anao kapa reunity Saint-Valentin miaraka amin'ny Dora Johnson sy Lily ny zoma 12 febroary manomboka amin'ny 7 arivo ao amin'ilay Rocher Ambomanga kely vididirana 30 000 ariary fa mandray toerana sy filan-kevitra 034 83 131 91 032 78 826 033 67 157 17 fivarotana tabakily Jumbo Score Korondrano partenaire média RDJ. Miamada Fashion andiany faharoa, Miamada Fashion andiany faharoa. Ny 12, 13, 14 febroary ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Pilatrono, velan-kevitra, torohay eo amin'ny sehatry ny lamaody. Fampiratiana, fampisehoana iarahana mpanakanto malaza. Miamada Fashion. Hetsika isa-taona ho an'ny famoronana lamaody malagasy karakarainy ny ministera serasera sy ny kolontsaina. Miamada Fashion, ho fanandratana ny sehatry ny famoronana. Partenaire média RDJ. RDJ am Siv Maraina. Fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Musica Variété Kiri Lemara Zaku Sanjoany Zakatina featuring Tafita Mamira Piratra Samuela Mamira Piratra Azek Fona Vanitsu Complet Ska Siavela Kunufi Skies Mandray Sanjar fiduni rakafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 03356 00766 si 034 34 00766 code VAR
RDJ. Tiako nama. Sodrivotra! Sodrivotra! Tafiditra tanteraka tsika ato anatin'ny fandarana rivotra amin'izao fotoana izao a toga koa ny fotoana mezana ny agenda izay raha tsika zany amin'ny teny ity misy ny fotoana tsika etsy amin'ny lakaban'ny Filindraka sapitan'ny alliance andavamamba izay iarana amin'ny iarana amiko moa zany baronne izay anao fampisehoana hoe amoro mibanaka dia hibanaka ao daholo ny zavatra horesana rehetrarehetra zay zavatra mibanabanaka rehetrarehetra zany dia horesana amin'ny fotoana io marina etona fa alao an'ny ankizy feno 20 taona no mihoatra no mijery fa tsisy eny tsy dia sale zany ao fa dia tonga fotsiny alao an'ny olona mihoatra ny 1m60 fa zay lasaka zany fetin'ny ankizy ka Dora Johnson zany ahoana aza manambany Dora Johnson mihitsy ianao akosa tsy niteny anazy mialatsiny doa narisahany mahatonga an'izany dia zany fotoana tsika rapitsy moka amin'ny fitohora etsy amin'ny lakabanina Filindraka ny fandaram-potoana tsika manaraka any koa miaraka amin'ny RDJ mozika hatrany isika isan'andro dia misy ny fandarana manokana manomboka amin'ny 2 ora atoandro hatramin'ny 2 ora atoandro resahana foana ny makasika ny RDJ mozika io zany dia anasanantsika rehetra hoe mianoa tsy tapaka ny fandarana io satria ao no ahafantarany vaovao rehetra be dia be nareo manontany ahoana ny programa sisisy dia amin'ny fotoana io no anazavana ny makasika an'izany hoe inona ny zavatra horesahana inona indray ny zavatra mitranga inona indray zavatra iseho ny apitso ny afaka apitso manahoana ny fanaovana ny zany hoe votinina na ny fisafidianana an'ireo mpanakanto na ny mpihira ny hiran'ireo mpihira izay nakafizinao teto amin'ny RDJ dia ny fotoanantsika dia amin'ny 1 ny volana febroary izao etsy amin'ny fahitalavitra zay zany ny fotoanantsika dia eno tsy tapaka ho ala izy misy ihany koa ny vaovao isan'andro izay ambara foana manomboka amin'ny valivalo zany direct moa manomboka amin'ny ray hatramin'ny 2 amin'ny 2 hatramin'ny 2 zany direct eo ny ahafantarana ny sokajy rehetra ny sokajy resantsika androany dia ny world music dia ny resaka akoustika dia ny afro pop vehivavy satria izany koa zany zao dia nisy zavatra vaovao ato anatin'ity RDJ mozika ity ka anasanantsika rehetra anaraka an'izany fandarana izany foana isan'andro dia zay no vaovao makasika ny RDJ mozika izay anasanantsika rehetra hoe ary tsy tapaka ny RDJ dia ho antsika ilay menimena hoe hira tsy fantatray zany hira ananay zany tsy maninona fa neno RDJ nareo dia fantatrareo ilay hira izay ma RDJ mozika azy hira mandeha eto amin'ny RDJ irery ihany ka eo no ampidiriko any Larisa izay tenao agenda mafy izy io mahatonga azy mijery ilay telefona io sa andray ny vahiny isika zareo avao amin'ny accès banque eto koa sary dada no mipetraka andray vahiny sika miarabany Franciasy Sandrina sy Bakolsy miarabanareo vavy vao amin'ny accès Madagasikara resaka karazana ihany afaka miditra fanindroana tsy maninona ko allo tafiditra tsy sary aloha io akay eny any anahy tonga dia alefako kely dia avy afaka miditra rehefa ohatra mahita vahiny aho ny joaro moa zany io ny manalasala anatina seho tahaka ny tony hoe ao asiana serangeza be ve satria misy teti-bola ihany momba zany fa dia mararotona ny resaka rivotra sy ny eto amin'ny rampitso ariva manomboka amin'ny 7 ora sasany etsy mahibahoaka ianaran'le toerana ao amin'ilay immeuble ny Royal Limousine na droite eo zany le izy eo amin'ny 2 kilometatra mialan'ny galana Talatamata eo ny tarika Joary anasanantsika ho avy sy ho ela dia tonga dia mba tonga avandray arenana Soanampo efa nitondra Evy Tomasina ny ankoatr'izay moa eny amin'ny tranobongo zany dia ry Jaramanatoanina amin'ny zoma io ihany manomboka amin'ny 9 ka ho anareo rehetra izay te hanao famandrehan-toerana satria tsara ny manao famandrehan-toerana momba nyity ry Jaramanatoanina eny amin'ny tranobongo ity dia 034 50 969 zay numéro ray zay raha no meko dia mora raisina 034 50 911 69 reo ny fotoana anankiroa zany ankalazana mba tandrify anay aty zany fa dia tonga ty amiko zany tynona hoe mba ho resahana fa dia nitarika joary mankalaza antsika rehetra ho avy hiaraka indray amin'ny tarika joary raha ampitso manomboka amin'ny fito sasany eo amin'ny restaurant Ivato YVATO efa misy plan mampinina alefako rehefa avy eo antsika rehetra tsy mahita ny toerana okay dia rehefa avy ezaka isisika indray rehefa sasany latsaka folo saotra eny ary saotra eye
tapaka izy teo fa elana tsiny miarabany Sandrina sy Bakolosoa resaka karta ihany resahana fa momba ny hoe sécurité ao anatin'le izy. Zay indrindra ye miarabantsika rehetra miaraban'ny Larissa falibe zay tonga eto indray androany tsy haiko filmandray anareo sotra indrindra ye araka ny efa notenenin'ny Larissa teo resaka karta ihany no entinay sy Bakolosoa amintsika androany resaka sécurité ity karta ity mantsy ny solona poketratsika dia misy zavatra tsara ho fantatritsika rehetra mba ho fikolokoloana anazy. Efa nentsika teto ny fomba fampiasana ny karta, efa teo ihany koa ny resaka hoe aiza avy ny mampiasa azy sy ny sisa dia androany hoe inona indray ny torohevitra amin'ny resaka sécurité madinidinika tsy hoe mampatahotra be akory an'ilay izy. Dia anisan'izany voalohany indrindra izao tsara fantatry ny olona manana karta hoe tsy azo atao hoe tratran'ny hafanana be iny karta iny fa tonga dia mibilika ilay izy dia mila tandremana dia tsy azo aforitra ny karta fa tapaka lasa tsy azonao ampidirina any amin'ilay gab sy ny ohatran'izany. Manaraka an'izay io kartanao io anao dia mila kolokoloina izany, mila tandremanao ny resaka kody sy ny sisa, mila ampirimina amina toerana hoe ianao ihany no mahafantatra anazy. Ohatra hoe raha mandeha eny an-dalana eny ianao dia fantatrao anaty portefeuille na anaty poche, raha any an-trano dia hoe aiza ny toerana asianao anazy hoe sura izany hoe tsisy mangalatra sy ny ohatran'izay. Manaraka an'izay rehefa mandeha miantsena ianao eny amina toerana hoe andoha vola sy ny sisa dia arahana maso foana iny karta iny satria mantsy ny olona misy mahavita manao copie an'ireny arahana maso ye. Dia raha sanatria izany hoe misy mampisalasala anao, mamperitreritra anao hoe ohatry ny hafahafa nataon'ilay olona teo tonga dia angatahana avy hatrany hoe hajanona ilay transaction. Dia raha ohatra ka hoe misy zavatra tianao verifiena dia afaka manantona amin'ny maso accès banque ianao manontany hoe misy zavatra ohatrany tsy dia matimaty lolo fa tiako jerena kely dia afaka manantona amin'ny maso accès banque. Manaraka an'izay rehefa manao transaction eny amina gab ianao izany hoe maka vola eny amina gab dia manana foana le hoe aka reçu foana isaky ny avy maka vola na hoe isaky ny avy manontany zavatra, iny mba ho fiarovanao raha sanatria hoe misy zavatra tsy milamina ny se passé nataon'ny transaction anao. Manana foana izany tendance hoe maka relevé na maka reçu kely. Sandrina tsy hanahirana an'ilay olona voan'ny Alzheimer ve ny fampiasana ny karta io satria te hampiasa karta izy dia mety hoe hosoratany amin'ilay karta mihitsy ohatra ny hoe metany scotch le karazana barnatera tsy haiko ireny eo ambonin'ilay karta dia apetrany io mihitsy ohatra ilay numéro an'ilay izy tsy hanahirana ny Alzheimer anga mahay an'izany fa olona tsisy mémoire mahay an'izany mety tenerizy zara tsy mana karta tsy tadidiny hoe manana an'izany tsy tadidiny akory ilay karta dia izay indrindra ny anton'ilay fampianarana madinidinika ohatr'izao hoe raha ohatra izany ka hoe tsy azo soratana mihitsy eo ambonin'ny karta ny kody dia anjaranao mitady fika hafa. Ohatra fotsiny izao za zao tena tsy matadidy kody izany mihitsy fa ny anahy ataoko any anaty telefônina na hoe soratako any anaty any anaty taratasy ataoko anaty portefeuille fa sarahako amin'ny plasy misy an'ilay karta. Ohatra izany na hoe soratako eo ambony portefeuille mihitsy efa trop be izany anakely fotsiny dia madama idino ziponao io iny tetaonao mijery kody ie dia izay no ahatongavantsika amina karazana torohevitra anankiray hoe ny pinanao tsy maintsy misaraka amin'ilay karta foana fa tsy afaka ampiarahana dia tsy azo soratana eo ambonin'ilay karta izany. Izay ilay tonga ilay pinina indray dia ankoatran'izay io kodinao io anao io dia tokony tazominao hoe secret kelinao izany. Dia raha ohatra hoe tianao hovaina izy azonao hovaina amin'ny fotoana rehetra eny amin'ny kabany accès banque ilay kodinao izany. Dia rehefa manova ilay kody ianao dia misafidy numéro tsy atao mora fantatr'olona. Hitanao ohatra hoe 0000 na 111 na 1234 na hoe date d'anniversaire na ohatra izany fa atao zavatra sarotsarotra kely izany arak'izay hoe ampatsotsotra ny hitadiavanao anazy koa
satria izay no mampamora hoe ampiasan'olona ny kartanao rehefa avy eo. Dia fanampon'izay rehefa mitapy an'ilay pinintsika, izany hoe rehefa misy raha-mbola atao, ohatran'ny hoe makany amin'ireny tsena lehibe ireny ohatra dia mampiasa TPE na makany amin'ny fisintomana vola eny amin'ny guichet automatique dia azo atao hitan'olona mihitsy rehefa manindry an'ilay kody kely anankiefatra iny. Tsy atao hitan'olona manodidina fotsiny. Dia raha ohatra sanatria nefany ka mieritreritra ianao ohatran'ny hoe nisy nahita dia aleo tonga dia soloina. Dia ny fomba fanoloana anazy moa araka efa niresahan'i Sandrina teo hoe manantona ny guichet automatique fotsiny ny accès bank dia afaka manova maimaimpoana ny PIN anao ianao. Dia fanampin'izay na ataontsika arany hoe tsy manana iaho hoe nisy nahita ilay PIN dia tsara foana raha ohatra ka hovaina matetika ny PIN. Ohatra hoe isa taona. Raha voaina matetika izy very adino. Le izy le 00 tena ataoko tamin'iny. Fa izay zany le hoe tena ampinimo e. Ampinimo le izy. Impiry moa zany no impiry mitapy an'io code io no avy eo amin'izay tsy manan-kery intsony le izy. Impiry manao essai. Intelo dia tazomin'ilay ateliny guichet ny kartanao. Dia afaka takana. Takana dia voaka ve? Dia avy eo za ako mahatonga any dia miteny hoe tena za ihany le teo fa tena tsy haiko le tadidiko le. Izany tokoa ve? Ka tsy tadidiko le PIN dia bloqué eo le carte dia tsy za ihany ve mandeha makany hoe tena. Enao ihany no mangataka averenao aminafa na atelinareo ao le izy ohatra. Fa le code raha ohatra adinao. Dia izay koa tsy mahalala an'ilay codinao fa tsy maintsy mangataka code vaovao zany tsika ahafanao mampiasa anazy. Izay le tiako tenenina hoe makany mihitsy dia miteny hoe tena codio codio vaovao. Code avy. Iny ary dia ho an'ny karatra very na nisy nangalatra indray dia tonga dia ampandreneso aingana ny accès bank ahafahanay bloquer an'ilay kartanao. Dia afaka miantsonareo amin'ny laharana maitso 020 22 555 44 averiko indray 020 22 555 44. Io laharana io laharana maitso izany hoe maimaimpoana miantso anazy dia mandeha foana io isan'andro 24 heures sur 7 io zany. Na mitambazotra inana dia mety foana. Dia ao aorianan'izay mila makany Masoivo. Iny zany zao dia bloqué fotsiny le carte hatreo fa mila makany Masoivo dia mitondra an'le déclaration de perte, le rapportna polisy ireny. Dia sarotra be za manao rapport amin'ny polisy zany. Miandrika. Toy izy ka ambonenao teo. Avy eo makany Masoivo mitondra déclaration de perte. Miarabantsika za vao tonga mihitsy. Way mampiditra mamoky. Azafady vakosa. Dia mitondra déclaration de perte makany Masoivo dia miaraka amin'izay zany tonga dia bloqué ny banque daholo zay raha-mbola kasaina tao amin'ilay kartanao iny. Izany hoe raha sanatrika nisy nahita ilay karta ka misy te hanandranandrana ampiasa dia rehefa nampandreny banky ianao hoe very ny kartako dia tsisy atahorana intsony fa tonga dia bloqué ny banque daholo ny raha-mbola kasaina tao amin'ilay karta. Dia raha ohatra ka hoe mila fanazavana fanampinareo dia aza misalasala miantso anay amin'ny 020 22 555 44 le laharana maitso dia mandeha foana iny 24 heures sur 7 na jour férié na amin'ny alina na amin'ny weekend. Fa ankoatran'izay koa nefany manana laharana hafa izay ny 033 50 555 44 averiko indray 033 50 555 44 na ny 032 03 555 44. Dia faly foana izay mandray anareo amin'ireo laharan'ireo. Ia eo ihany moa nareo fa fampitsaivana kely efa rapitso manko le cabaret inediany amin'ny resaka le fa ahoana ky?
mahay ianao. Efa rapitsy le cabaret inédit erahanao amin'ny Dora Johnson sy Lily ao amin'ny Lay Rocher Ambohimangakely manomboka amin'ny 7 arivo izy io. Rapitsy moa zany fa 12 volana febroary le efa nitenenina hatramin'izay satria efa roa herinandro zay no tondrany rapitsy io e zoma zany rapitsy zaza tena very tanteraka amin'ity andro ty fona mihitsy marina Avernao fa inona androany? Firiko fa talata. Tena mbô marina ne zany. Klonao amin'le talata. Azonao le ny geste barrière moa zany satria be dia be no manontany amina karazana fety efa 11 Eric fadiarany baba tsy za iny le izy tompoko Dora Johnson fa tsy Jora Johnson. Za misy manontany hoe rovina le Jora Johnson izy raha ho azy zany Dora Johnson na izy afahafa chez Jo fa sady hoe chez Do ity le miaraka amin'ny Lily fa misy anankiray hafa le miaraka amin'ny Tosy fa ty miaraka amin'ny Lily ity zany ty vakiny ty hoentina aminareo ty izy be dia be hoe manontany hoe ahoana zany amin'ity resaka hoe amena ara-pahasalamana ty tsy misy amehana zany tsy amehana fa ty resaka fitandremana ara-pahasalamana dia izy io mipetraka foana tsy maintsy manao kasibosy aloha ianao mahafinaritra le manao kasibosy ma tsy fantatro izy io ihany koa mihitsy ny amanjana tenareo tena davo mafy mihitsy nareo voafehy ihany koa indrindrindrindra moa zany isan'ny olona voafehy ny olona ao anatina zavatra ohatran'izao zay ny voafatotra zany tenisan'ny tompoko fa tsy hoe kosa ny aloha ianao an'iny foana ny vidividirana amin'io dia 3 000 ariary na 30 000 ariary raha mila réservation nareo na mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny laharana 034 83 131 91 na 032 78 80026 na 033 67 157 17. Nisy fahadisoana kely zavatra niteneniko tamin'le chez Jo tamin'ny talata. Chez Do. Chez izy fa tsy Jo. Chez Jo. Nisy fahadisoana kely satria le izy plana le plateau de fruits de mer izy fa tsy plateau de fruits. Tonga tao le olona le olona no le plateau de fruits de mer izy tompoko fa zafady zay zany le plat vaovao plateau ana fruits de mer dia misy koa ny plateau ana charcuterie dia misy an'ilay hoe saveur sucré spécial amin'ity Saint-Valentin ity hitanao zany ny glace nougat glacé ny mousse dia karazana be dia ao amin'ny chez Jo eo am-pefilo misy azany zay le chez Jo c'est unique. Unique est un peu gag non fa ny chez Jo zany dia am-pefilo ihany le izy fa raha mahita chez Jo hafa nareo dia tsy izy io fa le am-pefilo no izy dia raha mila gâteau indray nareo dia ery amin'ny fiaro misy anazy opéra zay any tanànay anareo amin'ny accès banque mitongava ao tena zany raha anao sakafo maraina ohatra nareo raha ohatra nefa tonga ohatr'izao nareo dia mba hoe mahafinaritra ny raha zareo mahatondrany sakafo maraina croissant viennoiserie zareo aloha mbola tsy manao an'izany fa nareo mandalo dia mividy dia mitondra makaty tsara zany ao amin'ny opéra misy an'izay fa na dia zany na tsy zany ary misy reto namana vitsivitsy reto manao fampisehoana zay hotenenina foana izy fa mahafinaritra any 17 volana febroary zao dia eo amin'ny le Colisée ery inona moa anarany zao Passan'ny Malo dia alina mpifankatia miaraka amin'ny bodo dia io koa place limité ary 30 000 ariary ny vidibidirana amin'io dia ny anankiray indray amin'ny 12 Rapitso amin'ny Valorala dia Rijaramanantoanina ao amin'ny Tranobongo eny Tanjombato ny fidirana amin'ny koa 30 000 ariary ary ny farany injaka ty vetivety fotsiny la sia injaka tiana amin'ny 12 février manomboka amin'ny 6 alina espace dera tsy adana ary eo akaikikaiky daholo ke zareo alefaso le roa pantopantoka amin'ny baolina enina zany rehefa voafa Champions League sy ny Barea eo amin'ny Niger sy ny Ethiopia le an'ny Joary adiniko numéro 034 83 865 01 034 83 865 01 mahay bahoaka ny anaran'iny quartier misy le immeuble Royal Limousine le ritra moa efa nanafisany laha teo eny eo ihany koa nefa aloha izany ary aloha mino fa tsy anana tsiny amin'ny manamana mihina moiza manitra ao mitarika misy tiny dadany dia rahana manana ny fahoriana moa zany miaraka mihaino programme daholo ihany ao anatin'ity tontolo ny asa ity dia famangivanga mifampitsinjo mifakahery ka dia makahery tanteraka ny verimanitra zany sy iony
Anay aby zay. Misy raha teo any koa ok tozay le firana fa misaotra betsaka atsika fa manaraka ny Donald Trump mahafaty ny Donald Trump ny mahafinaritra anay na zany areo aloha fa le izy koa nefa aoka tsy ataovana paralelina naiza fa be ny adalany marina kosa zany raha malagasy ny Adamaseva de miteny hono zany le biby lava hoe hoany poma io do itsoka fa famparalosa mampanavy anay io fa raha sonondra izy de tsisy matitsika nohaniny le rony le maina rano na de zany ratsany ara misy ny namana ilalao na inanina izay fantatsika mpilalao sarimihetsika dia tratrany tsy fahasalamana be izy dia amin'ny tady rà izy mitady raha ny groupe sanguin moa dia O positif fa le raha zay omenao tsy maninona afaka raisina foana dia atsoya ianja zanany ao amin'ny 034 94 567 43 raha ohatra ianao ka afaka manome an'izay raha zany ho an'ny mpakafisy ho an'ny olona rehetra izay mahafantatra azy hoe tanina na ny olona zay tsara sitrapoa hitanina anome an'izay raha zay dia amin'ny anarany no anaovana lisy dia mankasitraka tompoko entanina mihitsiny satria resaka ara-pahasalamana malagasy manko malaza tia mifanampy zay dia olona tsy lavitra antsika ihany koa moa zany fa dia anisan'ny mifanerasera amintsika lava amin'ny alalan'ny hoe sarimihetsika malagasy zany atao hoe nanina izany le tena nafantaranareo azy dia le malokila malokila izy ny tena izy ny so misy indray manko iteny efa mangary efa ihana dia ampina indray zany tsy manina aloha iteny zay iteny any fa tsy manina zany ny olona koa ve moa dia ho sakalina amin'izay tianao tenenina any ianarany fa le fotsiny aza mba hangatahako hoe rehefa tsy anao ianao dia mangina fotsiny fa rehefa anao dia atao rehefa anao dia manao fa rehefa manao koa dia mangina koa fa raha tabataba be anao manahirana be manaitra ny tontolo zay tatsambaty atsavaratra tadidio fa ny mitabataba afaka toriana zany rehefa miakatra zany le miantso vonjy eo amin'ny reny ndray vonjy reny ndray tokony ho ampiana ndray fa raha vao tsy manampy indray anao dia azo toriana ndray koa zay tena enjana be ana izy ty any tananay anareo ihany koa ho tonga amin'ny accès banque Madagasikara any amin'izay akaiky anareo any amin'izay misy anareo raha te hanana an'izany karta zany nareo raha te hanokatra compte ihany koa sa tsy zay bakolo sosi Centrina dia mankasitraka feno anareo zay atao amin'ny rivotra ny vahiny tato tamin'ity anio ity sotra betsaka dia amin'ny herinandro zay faly mandray anareo foana efa ho tapitsika mahafaly anay no manolotra anareo anisono mahafinaritra afaka nova conférence ka naovana zavatra be dehibe ianao manolotra anazy Dadwave ny anaran'ilay sono any dadavy io zay mahatonga Dadwave any dadavy io afaka atsonareo izy raha ohatra ka lina amin'izany nareo na hanao conférence na hanao fetifety mahafinaritra dia atsoya ny numéro tsy hitako le izy ny 32 0 afaka atsona koa izy raha hoe resaka fambolekazo ohatrantsika manko tamin'ny tarina dy afaka atsona izy ka averiko izy teo 032 02 437 67 034 05 437 67 afaka atsona amin'izay i dadavy ao amin'ny sono mitondra lohatitre hoe Dadwave dadaivo aza misalasala sambora partenaire atreo ihany koa ny fandaharantsika ho amin'ity anio ity mankasitraka n'izy roa vavy mankasitraka ny dadaka ohatra ny antotra koely mankasitraka anareo ihany koa lomy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay marefa iny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange, savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Chocolat, ny tsiro tena izy. Yamaha Crocs Rêve. RTL, manolotra